loha hevitra an'io dia kopia. Manana kopia ve ianao? Araka ny hevitrao, inona mahatonga ny olona iray tsy manana kopia? Ie, manana. Mety hoe fahatarana eo amin'ny ray aman-dreny mandeha any amin'ireo fanjakana noratany an'azy ao anatin'ilay 12 andro ilay omen'ny fanjakana. Araka ny hevitro, mahatonga ny olona iray tsy manana kopia dia tsy fandraisana andraikitra. Ohatra hoe ny ray aman-dreny tsy mandray andraikitra amin'ilay zanany. Izay ny hitako olana iray tsy mbola nanan'olona kopia amin'izao. Ie, manana. Satria ilay teraka tany ambanivohitra be ireny dia ilay teraka tamin'ny renjazy. Ilay manana kopia satria teraka tany ambanivohitra izy. Ie, manana kopia satria izy any ambanivohitra lavitra. Manana kopia satria teraka reny papelina fa amin'ny renjazy ireny. Manana kopia to ny avy amin'ny fitondrany ray aman-dreniny ny zanany. Eny manana kopia araka ny hevitro eo ny fahasahitrana ny ray aman-dreny mokomokoa betsaka nefa tsy dia miasa saina an'ilay izy amin'izao dia lasa tsy manana kopia ny ankizy sasany. Fantatrareo hoe fa manana 12 andro ianareo anoratanareo ny zanakareo eny amin'ny commune? Eny fantatro. Ie, fantatro hoe fa manana 12 andro izay karakarana zana commune raha ohatra ka mifanaraka tsara. Ie, fantatro. Ie, fantatro. Fantatro dia fantatro koa moa satria moa za dia ato anatiny, atao amin'ny service état civil mahitsy any miasa dia tena fantatro. Ary mampirisika foana hatrany ny olona raha hanao an'io fanambarana teraka eo anatin'ny 12 andro nateraka. Manana vahaolana hafa ve ianao hanambarana eo anivon'ny fokontany na fotoana fanampy tena tanterahana izany? Tokony ampiana aloha zany le 12 andro dia tokony ampiana fanentanana konkoa le izy. Tokony ampiana zany le fetim-potoana 12 andro satria fohy loatra le izy dia lasa paraiky misy olona variana dia lasa tsy mahavita kopia. Ny tena tsarana kopia aloha izany dia mety raha hoe ny amin'ny fokontany manatona akaiky ny fokontany izany na akaiky indrindra ny olona. Ilay fetim-potoana 12 andro no tokony ampiana. Ilay fetim-potoana 12 andro no tokony ampiana. Ampiana ilay fetim-potoana 12 andro dia tokony entanina ny olona tsirairay na eny amin'ny fokontany hanamboatra kopia dia tokony ampiana ny kopia kopia. Tokony ampiana ny 12 andro fa tsy ampy. Tsy haiko mety zareo fokontany ihany ampaterazantsika izay vahaolana. Rehefa teraka ny eritreritra izao fokontany no mahafantatra ny olona ao aminazy dia mba hananan'ilay olona kopia dia ny carnet fokontany no entina dia ny olona ao amin'ilay tanàna no mandeha miteny any amin'ny fokontany hoe teraka ity olona ity. Dia rehefa avy eo amin'izay amin'ny fokontany izany manome an'ilay taratasy dia amin'izay ilay 12 andro tonga dia eo amin'ny fokontany ny tapitra fa ny ao aorianan'izay afaka atao foana any amin'ny firaisana dia amin'izay manana kopia foana izany ilay olona. Tsy manana. Ny vahaolana dia voateraka izay tokony anatina ny biraon'ny commune mba hanao kopia zanany. Araka ny hevitrao, tokony omen'ny fanjakana fahefana ve ny mpampivelona mba hanome kopia ny zaza voateraka? Araka ny hevitro dia tokony azo fahefana ny mpampivelona. Ny hevitro aloha dia tokony mba hanamora ny fahavitan'ny kopia sy tsy mba hamarozy ny zaza tsy manana kopia. Tokony omen'ny fanjakana fahefana mihitsy ny mpampivelona mba tsy hanahirana araka ny zaza hanana kopia. Tokony fa ny tena tsara hoe raha ao amin'ilay toeram-pitsaboana mihitsy no manahitana ny vantana n'ilay kopia an'ilay zaza satria mety misy ny fasahirana eo amin'ilay ray aman-dreniny. Ie, tokony mahazo alalana ny mpampivelona. Tokony fanjakana alalana ny mpampivelona. Tsy azo mena ny sage-femme tsy azo satria io zany lalàna koa mame hoe tsy maintsy ilay ofisier ana état civil no miandraikitra an'izay sora-piankonana izay. Tokony omena satria ny sage-femme no mampiteraka an'ilay vehivavy dia izy no tokony hikarakara izany voalohany mokomokoa amin'izay mba tsy misahirana be ny ray aman-dreny amin'ny fikarakarana an'ilay izy.